misy lofo mitsimotsimona, mbetika mitsikintsikina, mitsikitsiky sady mitsitsika, mitsinjo sy mitsirika ny tafasirona amboditsiry. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izany tsioka ny teny mitselatselaka izany no andorana ny arahaba Ombandrasoa ho antsika rehetra manatrika izao lanonana izao. Satria toerana nonenany ray amin'ireo mpitantana ny firenena malagasy nanana na izy azy dia ny praiminisitra Rainilay Arivony. Toerany tantara ity toerana ity satria maro ireo fanapahan-kevitra na zavatra nitranga teto amin'ny firenentsika mahakasika ny fiainan'i Madagasikara no noraisina teto amin'ity toerana ity. Ary rariny sitsiny ara omentsika lanja izany tantara izany ankehitriny satria harem-bako ka mila kolotsaina. Raha miresaka harem-bakoka tokoa tsika dia miresaka kolotsaina. Mahavelom-bolo Andriamatoa no mahatsapa fa amin'izao andronao izao kosa aloha dia tena nanan-danja sy namiratra ny kolotsaina amin'ny ankapobeny noho ny haitarika izay anananao. Velorano roa no misy ny kolotsaina dia ny velorano faefatra ny fanabeazana sy ny kolotsaina ho an'ny rehetra ary ny velorano fahatelo ambin'ny folo laharana mahazo izay kolotsaina ho an'ny rehetra miteraka rehare amin'ny pirenena na fierté nationale. Vao tany am-piandohana dia nametraka ny lanjany izany kolotsaina izany ianao Andriamatoa mba hamelombelomantsika ny firenena indray ho aina sy rivotra hiaina ny lamasinina ny fampandrosoana. Za resy lahatra Andriamatoa raha izay haitarika nananao izay. Raha mbola toizantsika 5 taona na 10 taona na mihoatra an'izay aza tsy maninona dia hananjara raha samananjara ty kolotsaina ity fa manana ny toerany ary roborobo raha mbola afaka misitraka n'izay haitarika na leadership anananao izay. Nanomboka tamin'ny taona 2012 tokoa dia tena nanana na izy azy ary miverina tamin'ny toerana izany kolotsaina izany noho izay velorano lehibe napetraka ao izay. Inona tokoa moa ny firenena tsy manana kolotsaina mafiorina sy miampita amin'ny taranaka na hanatanteraka politika ara-toe-karena na ara-sosialy faran'izay raitra aza ny firenena iray ka tsy mahatazona ny kolotsaina dia mijanona ho firenena sahirana ihany satria ny kolotsaina ny fototra iorenan'ny firenena ary fototra manainga ny fampandrosoana. Ny kolotsaina sy ny tantara ny maha-izy azy ny firenena iray ary sika izao dia nametraka na ny kolotsaina na ny tantara ho lara-pahamehana.
izany indrindra no isorako anao andre matofilo an'izay toerana nomenao ny kolotsaina izay satria tsy izay rehetra mitantana teto no nahatsapan'izay ary tsy mora ny nanarina ny fanadonoana sy ny fanariana ny ason'ny kolotsaina izay natao nandritra ny taona maro ary tsy vitavita fotsiny tahaka an'izao fa mila paikady mafonja izay napetraka ao, mila fandaharana samaro, mila fanavaozana fotodrafitrasy ary mila fananganana fotodrafitrasy ara-kolotsaina maro izay nisitrahanay nandritra n'izay fotoana ny tantananao izay. Araka izany ity sehatra ny kolotsaina ity dia sehatra misy asa goavana na chantier mivoatra mandrakarivo. Rehefa tena tiana hivoatra sisy fiantraikany amin'ny firenena, tafiditra ao anatin'izany ny nanarenantsika indray an'ity trano fonena ny Prime Ministre Rainilay Arivonitsy. Ho fanohizana ny fanokafana mozea izay nataontsika lahara-pahamehana nanomboka tamin'ny taona 2014 tamin'ny faritra maro. Efa manana mozea zao ohatra ny any Toamasina, mozea Vavitsiana no anarany. Fantatsika fa anisan'ny mozea iray goavana ihany koa nahafahantsika nanarina ny rovan'i Madagasikara. Tao anatin'ny efa-taona miditra amin'ny taona fahadimy zao tsika dia natao fanambo mamelom-baso ny harem-bako-pirenena mba ho lova ho an'ny taranaka ary mba hitondra tantara ho fantatry ny mpizahantany ihany koa na mpizahantany anatiny izany na ny ivelany. Arak'izany dia harem-bako amam-polopolo no efa vita fanavaozana sy misokatra ho an'ny daholobe nanomboka tamin'ny 2014 arak'izay toromarika nomena Andriamatofilo izay. Mbola mitony asa goavana amin'izao tsika miteny izao. Raha tsy hitanisa ohatra fotsiny afa-tsy sy ny fanamboarana ny kianjan'ny Iragasy ao Anosy eo akaiky ny tranom-bokim-pirenena izay sambany isika vao manana kianjan'ny Iragasy no tantana ny fanjakana sy naory ny fanjakana. Apetrako tsara izay. Ny haviriany koa Andriamatofilo izay mozea ny Hainao Manjery ary toerana lehibe fanaovana fampisehoana na auditorium izay enao no nametraka ny vato fototra dia efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao, ny andro fitokanana ihany koa. Eo koa ny asa nataontsika tamin'ny rovan'i Madagasikara ary ankehitriny dia mbola misy fanamboarana ao dia ny lapany manampisoa sy trano vola. Eo ihany koa nefa ny asa fametrahana ny ason'ny kolotsaina malagasy manerana an'izao tontolo izao. Mitohy ohatra ny asa miaraka amin'ny UNESCO ampidirana ny Iragasy ho harentsaina tsy azo sapahitana ho an'ny zanak'olombelona na ny patrimoine immatériel de l'humanité taoriana natafidirantsika ny kabary malagasy tamin'ny volana Desambra 2024. Heverina ho vita amin'ny faran'ity taona ity ny fampidirana ny Iragasy ao anatin'ny harentsaina tsy azo sapahitana ny UNESCO. Ny mozea tahaka izao raha oharina amin'ny lambalandy voateniny ka tsy vita ny harena mipetraka fa rehare amin'ny fotoana rehetra. Manana andraikitra amin'izany ny ministera miezaka rehetra hikajiana ny vakoka mba ho lovanjafy ary tsy ho very ny taranany. Raha tsorina dia mbola tsy tena kolotsaina mipetraka loatra amintsika malagasy ny hoe fitsidiana mozea fa miezaka mametraka an'izany fahazarana izany tsikelikely ny ministera amin'ny faritra maro. Ny mozea manko no ahafahantsika mitsidika fa ankoatran'izay ahafahana mianatra sy mahalala ny tantara ny firenentsika ihany koa. Ny asa ao ambadik'izay dia ny fanangonana an'ireo harem-bako izay ampiratsiana, ny fikojakojana ny zavatra hita ary ny fanavaozana ny zavatra ao anatiny na ny entretien sy restauration. Isorako lehibe ny mpiara-miasa atao ministera ny serasera sy ny kolotsaina manao an'izay ezaka lehibe izay. Raha tsy ahivina vetivety ny tantara ny toerana izay misy atsika ity dia ny 4 septambra 779 nandritra ny fitondran'ny Filo Didier Ratsiraka sy ny fitantanana Andriamatoa Gisèle Rabesahala ny ministera misahana ny fanolokolona sy ny zavakanto révolutionnaire no nalasa harem-bakoka an'ity toerana ity tamin'ny alalan'ny didim-panjakana izay nividiana ny fitondrana malagasy tamin'ny assurance aro tamin'izany fotoana izany satria ity toerana ity dia nataon'ireo nipetraka tato amin'ity toerana ity zany ho karazana antoka tamina loka dia tsy voaloha intsony moa izay dia saika ho ataony aro la vente na vente aux enchères ny toerana dia ny Filo Didier Ratsiraka sy ny ministre Gisèle Rabesahala tamin'izany no nanapa-kevitra hoe ho vidiny ny fanjakana malagasy.
dia izay nahatonga ny hoe lasa ny fanjakana malagasy ty toerana ity nanomboka tamin'ny 4 septambra 1770. Saingy tao anatiny izay 5 taona izay dia tsy ampy loatra ny fanolokoloana ny toerana ka rehefa tonga teto izahay tamin'ny taona 2024 dia mivantana toerana simba tanteraka ny tao anatiny, rava ny rindrina, miendaka ny telotra na rovotra ihany koa, simba ny ivelany, fosy ny faritra ny kafo izay mirodana ka ahafahana tamin'ny kafo. Ankoatran'izay ihany koa dia nampalahelo satria betsaka ny entana na ny fananana ny praiminisitra Railay Havony tsy hita tao intsony na dia vitalisitra tamin'ny fanjakana navoaka ny fitondrana malagasy tamin'ny 1770 ary minafana na fanjakana azy satria novidiany ny fanjakana malagasy. Nandray teo aza nefa ny fampitehan'ny toerana tamin'ny 2024 dia misy olona mbola nipetraka tao anatin'ny trano dia nanatanteraka fanadihadiana ny ministera ary mitondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana mba hampanajana ny maharem-bakoka na patrimoine national azy. Nahazo rariny tany amin'ny fitsarana moa ny ministera dia nanomboka ny taona 2024 nefa nanamboatra n'ity toerana ity fa tonga ny 2024 dia nifandona tamin'ny valanaretina Covid. Dia nifandona ihany koa tamin'ny ezaka izay tsy nahitambokatra mitadiavana andreo fanana ny praiminisitra teo aloha. Dia tapitra ihany ndraiky amin'ny 2024 dia tany amin'ny 2024 tsika vao navita tanteraka nanarina ny toerana dia izao aprily 2024 izao miroso amin'ny fitokanana. Izany hoe naharitra dia naharitra ny fotoana nanamboarana azy ity Andriamatofiloha fa tena isorana lehibe anao ny fanamboarana ny foto-drafitrasa rehetra dia tena volam-panjakana madiodio. Izany hoe ny trano Ray Mantolo izay potika tanteraka dia nampidirina tamin'ny tsenam-barim-panjakana. Ny fanavoasana ny zaridaina kosa indray nefa Andriamatofiloha dia nataonay tagnamaro ny fandrobona ny mpiara-miasa rehetra ary betsambetsaka izay niverina tatia nanamboatra n'io zaridaina io. Tena izahay mpiara-miasa Ray Mantolo nanamboatra n'io Andriamatofiloha ezaka avy aminay Ray Mantolo tsy misy tambony ara-bola na avitana ny fanatsarana n'izany zaridaina izany ary mbola maresy lahatra foana amin'ny lalan-tsain'ny tagnamaro amin'izay fifanomezan-tanana tsy misy tambony izay fa mitarika fitsitsiana kosa eo anivony kitapo-bolam-panjakana. Ny nanamboarana azy ho lasa mozea, izany hoe ny aménagement muséal ny filazantsika azy dia fiara-mientana ireo mpiasa matianina tato amin'ny ministera fanapiny ny sehatra tsy miankina ihany koa izay isaorako manokana eto ary vita tanteraka ny asa amin'izao fotoana izao. Tsara fitontona satria amin'ity taona 2024 ity dia 570 taona nahaterahan'ny praiminisitra Railay Havony. Nosafidiana ny andro ny 12 avrily noho izy andro iraisam-pirenena ho an'ny zavanaorina sy ny toeraniavaka na ny journée internationale des monuments et des sites. Mizara roa moa no hitantsika ao anatin'ny toerana hotsidiantsika rehefa avy eo dia eo ilay praiminisitra Railay Havony olom-panjakana na homme d'État fa eo ihany koa izy Railay Havony olombelona, izany hoe l'homme miaraka tamin'ireo vadiny dia ny mpanjakavavy misy vadiny anankiroa teo alohan'ny mpanjakavavy dia ny mpanjakavavy anankitelo izay samy vadiny daholo. Izay lafiro izay mety tsy ho hitantsika any Andafiavaratra satria tany Andafiavaratra dia saika izy amin'ny maha-olom-panjakana azy no mba toerana. Fa eto Ambohitsiry kosa dia sady toerana nanatanterahany fanapahan-kevitra goavana mikasika ny fitantanana ny firenena no ny ainany ihany koa ny fiainany manokana tahaka ny fiainam-panambadiana izay niresahako teo niaraka tamin'ny mpanjakavavy telo ny fandimby. Isan'ny nanamarika ohatra ny fahatongavan'ireo mpanjakavavy izay aty zany no mipetraka rehefa tsy miasa any andapa any amin'ny rovan'ny Madagasikara. Teto ihany koa ohatra ny nisehoan'ny farany mpanjaka Rasoerina, mpanjakavavy Rasoerina talohan'ny ny ambony efa narahary mafy izy dia teto izy no hitany vahoaka farany talohan'izay nampiamboa azy zay. Izany hoe tena niainana tantara ny firenena izao toerana misy atsika izao. Ny trano idirantsika rehefa avy eo zany dia tena trano nipetrahana sy ny ainan'ireo mpitantana ny firenentsika fahizay. Izany hoe mamoa tantara ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary manokatra izany ho malalaka ho an'ny daholobe. Izany indrindra ny nanaovana ny hoe amin'izao fotoana hanombohan'ny fanokafana ny mozea izao zany dia
R500 monja ny fidirana ho an'ny teratany malagasy ary 500 ho an'ny teratany vahiny aty ampiandohany. Zany ao anatin'ny karazana fampiroboroboana na promotion zany tsika amin'izao fotoana izao an'ity fitsidiana ity. Fa ny ankoatra izay ny alarobitolakanto dia ho ataontsika fitsidiana maimaim-poana ho an'ny mpianatra izay te halala ny tantaran'izany mozea n'ilay arivony zany. Ka eto dia manao antso aminareo mpisehatra rehetra eo amin'ny fizahantany sy ny mpisehatra ny kolontsaina azo ampidirina ao anatin'ny toerana azo tsidiana eto Antananarivo ity toerana ity mba hamporisihana ny maro ahalala ny tantara tsy ny vahiny mpitsidika ihany fa isika malagasy ihany koa. Eto am-pamaranana dia mamela hisaotra manokana ny voix de National Orchestra of Madagascar sy ny Malagasy Folkloric Band na ny mafy be ny antsoina azy izay samy fandaran'asa ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina avy eo anivony Académie nationale des arts et de la culture na ny ANAC izay mamerina amintsika indray ny kanto malagasy indrindra ny kanto miainana sy ny lalaofina tamin'ny fotoanandro ny Prime Ministre Railay Arivony. Ny mafy be dia voaniverina vao herinandro vitsy zay avy any Inde nandray anjara tamina festival lehibe tany an-toerana izany hoe efa tena mihorom-paka Andriamatoa Filoha ny Académie nationale des arts et de la culture manantena tosika avy any aminao mandrakariva tompoko ampiroborobotsika n'izay kolontsaina sy ny zavakanto malagasy zay. Mangatakatehaka ho an'ny anaka raha sitrakareo. Mpianatra amin'ny anaka daholo reto hitatsika reto mandrafitra ny voix na ny Orchestre National de Madagascar. Mpianatra amin'ny anaka ihany koa ny ao anatin'ny Malagasy Folkloric Band na ny mafy be izay nandihy teo ny sasany hitatsika dia ireo teratany vahiny telo hitatsika ireo dia mpampianatra ao amin'ny anaka nafaratsika avy any ivelany araky ny toromarika nomenao ihany Andriamatoa Filoha. Manatitra ny fankasitrahana sy ny fankatelemana feno anao tompoko na amin'ny voninahitra n'izao lanonan'izao. Mankasitraka mankatena atsika vahiny manakaja rehetra tsy akanafaka fa tena enikaja embonahitra ity fotoanana ity ary tsy nahatsiaroko amboty izahay notrononareo eto. Elavelona ny kolontsaina malagasy eo ambany aitarika izay entinao Andriamatoa Filoha. Elavelona ny kolontsaina malagasy amin'ny ankapobeny mankasitraka tompoko vavy. À tous nos autres, encore merci. On tient à remercier vivement le président de la République de Madagascar venu honorer de sa présence la cérémonie d'inauguration du musée Railay Arivony. Par ailleurs, comme annoncé dans le programme, nous allons l'accueillir très fort pour son discours. Andriamatoa Filohan'ny Antenimieran-dolo, Ramatoa Ministra ny serasera sy ny kolontsaina, ianareo ministra rehetra mpitambana ao anatin'ny gouvernement, ianareo parlementaire, l'olona sy solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay manatrika itony, Andriamatoa gouvernoran'ny faritra Analamanga, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Andriamatoa ben'ny tanànan'Antananarivo, ianareo taranaky ny Railay Arivony sy taranaka ampanjaka rehetra zay manatrika itony, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampitiavana lehibe no anatrehako ity fitokanana ny mozea any Railay Arivony tia androany ary maro ihany koa ny fihetsem-po ao anatin'ny teny satria ny fitiavana ny tantara, ny fandalinana ny tantara no mampiroborobo ny asa izay ao anatin'ny fotsika amin'ny fitantanana ny firenena fa indrindra amin'ny ezaka izay tokony ho atao mba hampandroso marina ny ty firenentsika ity. Eto Amboditsiry izay toerana fonenan'ny Prime Ministre Railay Arivony. Araka ny tenen'i Madame Ministra teo dia teto no nandraisana ny fanapahan-kevitra, teto ny nametrahana ny paikady, ary teto ihany koa ny
nitondrany an'ireo mpanjaka ny alkalika teny amin'ny hazo teny a tamin'izany fotoana zany a tavatava sy midinidinika ny fomba ampandrosoana ny fireneny fampandrosoana daholo zany. Ny tantara tsy fanadino hafa moa ny tamin'izany sy ankehitriny sy tamin'izany a tsy diso madame ministra tantara moa marina fa ny premier ministre Renilay Arvony no mpitondra mpanjakana naharitra indrindra teto amin'ny firenena. Izy dia tena manana ny atao hoe stratégie politique, mafeny resaka diplomatie ary anisan'ny tondra ny fanavozana na ny modernité teto amin'ny firenena. Ny zavatra tiako lazaina dia pitarika malaza, pitarika homme d'État ny premier ministre Renilay Arvony, ary izy ihany koa no nanohatra ny fanjanahana, nanohatra ny hery avy any ivelany. Ary zany zavatra rehetrarehetra zany no mahatonga antsika ihany ankehitriny hoe ilaina olona tena tia tanindrazana ny mitondra ny firenena ity. Ny antony dia zao, ny asa zay atao dia mitoetra fa ny mpitondra sy ny zanak'olombelona dia mandalo. Zay ny antony anaovana tsara, tsy ny postanao, tsy ny titranao no important, fa ny zavatra apetrakao amin'ny fandalovanao amin'ny fitondranao amin'ny firenena. 5 amby 100 taona zay zany no ankalazantsika ankehitriny ny taona ny tantanan'ny Renilay Arvony. Fa ny zavatra nataony dia mbola mitoetra, ary zay ny antony nametrahantsika lahara-pamehana ny vakoka sy ny tantara. Satria dia raha nanavao ny lapany manjaka-miadana antsika ny rovan'i Madagasikara, zay toerana ny tantanana ny firenena, zay rotodotoky ny afo ary lavenina sisa no mijanona, dia isika zao no nanangana indray, no nanorina indray, no mamelona indray an'izany tantara zany eto amin'ny firenena. Tsy afenina amintsika fa hita ary tsapa fa natao lahara-pamehana ary nirahana natateraka tamin'ny ramatoa ministra ny fananganana an'ireo lapa zay lavenina sisa. Satria raha tsahirina ihany koa ny tantara dia tamin'ny taona 580 no may ny lapa rehetra tao amin'ny rovan'ny Madagasikara. Ankehitriny amin'izao fotoana iresantsika zao ary otokanantsika tsy ela dia efa nitsangana ny lapan'ny Besakana. Za moa tia mametraka tantara, zay ny teneniko hoe ny zavatra ataonao mipetraka amin'ny tantara, dia mba nisy fanampiana kely satria nananganana an'io lapa io dia avaty aminay mivady aman-janako ny vola rehetra nanaovana an'izany lapan'ny Besakana zany. Mbola nitohizany ramatoa ministra ny asa no ny toromarika zay nomeny, satria dia efa natsangana ihany koa ankehitriny ny lapan'ny Manampisoa, ny lapan'ny Tranivolo. Dia mametraka fanontaniantsika hoe fa maninona zany tsy natao hatramin'izay? Zay le hoe les volontés politiques, tsy le titre ny important fa ny asa petrakareo, ny asa petratsika, ary zany ny asa petratsika population. Tsy ela dia otokanantsika zany, ary madame ramatoa ministra moa dia fantatro fa milofo be mihitsy amin'ny fananaterahana an'ireo fanaovana an'ireo lapa ireo. Fa tsy ny lapa teto Antananarivo ihany, fa ireo trano be maro be ihany koa manerana ny Madagasikara dia narenina, navozina amin'izao fitondram-panjakana izao. Rehefa mandeha zany ny vita ny lapan'ny rovan'ny Madagasikara sy ireo lapa manodidina, dia iny tsy ny sindrarana raha mitodika ety Ambohitsiry isika,
izay anamboarana, amelomana ny tantaran'ny firenena, satria ny Prime Ministre Rainila Iavony araka ny teneniko teo dia tena homme d'État ary anisany tena nitondra fampandrosoana teto amin'ny firenena. Anankivaly ny vady, raha tsy diso sivy ny vady ny Prime Ministre Rainila Iavony. Tamin'izany fotoana zany tsy voarary zany fa zany ny tantara. Ary ny mpanjaka moa tsy afaka niteraka tamin'ny mpanjaka izy, dia niteraka tamin'ireo vadiny maromaro. Rainila Iavony no anisany izay niantony nitondrana anazy natao sesitany tany ivelany dia ny fanoherana izay fanjanahantany nokasaina izay natao teto amintsika izay. Io zany zava-dehibe loatra amin'ity androany ity izay nisafidiana manokana nitokanana amin'izao musée izao, ary tsy tongatonga foana zany satria androany no andro iraisam-pirenena ho an'ny zavanaorina sy ny toerana miavaka na ny journée mondiale des sites et des monuments. Ary ny antsika eto Madagasikara dia miavaka satria dia vakoka monument izay lehibe no eo amin'ny tantara no tokanantsika manomboka andrano. Ka dia mankasitraka manokana ny ramatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay tsy nipiara-miasa amin'ny rehetra izay nahatotosa antsakany sy andavana ny fametrahana izao musée izao izay amelona indray ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika tsirairay avy. Koa oelavelona ny kolotsaina, ny tantara tsy afaka kosehana ary roborobo iredareda ao am-pontsika tsirairay avy ny fitiavan-tanindrazana. Mankasitraka tokola mankatela tokola. Satria moa misy ireo masofivo eto dia anao teny fohy amin'ny teny vahiny ao anatin'izay. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance, c'est avec une vive émotion et une grande fierté d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Boutsir, pour inaugurer ce musée en hommage à un grand homme d'État de Madagascar, Rainila Iavony. Car il a marqué l'histoire de notre nation de manière indélébile. Pas seulement en étant Premier ministre aux côtés des 4 reines successives, mais surtout les œuvres qu'il a fait pour notre pays. Rainila Iavony était un visionnaire, un stratège politique, mais surtout un diplomate chevronné. Il a protégé le pays contre les intérêts étrangers. Et d'ailleurs, il a été exilé. Il a laissé son empreinte en modernisant Madagascar. Ce musée rend donc hommage à ses œuvres et à son histoire. Je voudrais remercier particulièrement Madame la Ministre de la Communication et de la Culture pour son implication personnelle pour la transformation de cette résidence en musée, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je tiens également à remercier la famille et les descendants de Rainila Iavony pour la préservation de l'héritage qu'il a laissé, car cet endroit maintient vivant ses œuvres, sa vision pour les générations futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce discours poignant et fort en émotion.
Et je réitère également les remerciements pour avoir honoré de votre présence la cérémonie d'inauguration du musée. No mandeha makery amin'ny sa botanika. Izy rehetra kosa manaraka ny fandaminana. Tiana ihany ny manamarika fa ao anatin'izany sa botanika izany dia mbola manamarika ihany koa ny maha-aren-tsaina izay toerana hotsidian'izy ireo rehefa satria ny fanarahana iresaka azavaiko zany andre matofoloha ny mikasika nyity zaridaina ity mba hoe ny rehetra ihany koa James Cameron nanamboatra ny trano sy ny zaridaina izay nalaina tamin'ny zaridaina anglisy zany ny palmier ny thé zany hoe fanaovana dité ny bambo rehefa hitantsika irery ary ny ravitsara ohatra ny hitantsika iry ireo dia hazo nambolena fa tamin'izany le hazo lava be rehetra ireny zany andre matofoloha dia efa tamin'ny andro ny prime ministre rain'ilay arivony avokoa ny zaridaina te dia ilay nantsona hoe jardin botanique zany hoe misy an'ireo plante endémique ohatran'ireny hitantsika amin'ny soratra ireny zao dia plante endémique daholo naverinay narafitra zany eto amin'ity zaridaina ity. Ity trano hitantsika aty dia trano natsanga ny fanjakana malagasy nanamarika ny fidianantsika ny toerana tamin'ny taona 2017 sy 1990. Ireto seza hitantsika ireto andre matofoloha dia fananina napetraka mba hoe tsy hoe musée ihany tsy tian'ny olona zany fa afaka mipetrapetraka ety amin'ny zaridaina ihany koa ny olona izay ho avy mitsidika. Atao kavanako no toerana filalaovan'ny prime ministre rainay arivony soavaly tamin'ny fotoan'androny ry alohantsika ry ny écurie izany hoe toerana fametrahany soavaly tsika moa tsy hoany satria somary misy fomba izay zany ataon'izy ireo makany fa amin'ny partie iny zany ao aloha ao no mitaingina soavaly sy ny mpanjakavavy. Avy eto ihany koa fidiran'ny mpanjakavavy rehefa hivantana aty Amboditsiry fa tsy amin'ny fidirany be sy ny maro zany fa avy eto amin'ity ilany avaratra ity. Ireny hitantsika ireny dia hazo lehibe efa naniry tamin'ny andron'ny prime ministre rainay arivony daholo tsy nisy nokotihana zany zany hoe fa anjatony taona maro zany toy ny hitantsika eto itony. Ravitsara ity zao monsieur le président eny tompoko io efa misy anarana io ravitsara ny bambo reny misy anarana daholo zany le izy ho an'ny mpitsidika satria akoatrany hoe fitsidihana an'le trano zany dia asiana ihany koa zaridaina hoe inona daholo zany ny plante endémique izay azo manokana zany izay mitsiry ato. Ito alohantsika ity zao dia nonoka no anaran'ilay hazo dia irositsika andre matofoloha zay zany ny circuit ny atao hoe zaridaina raha ohatra ka itsika ny zaridaina ny olona dia afaka mipetrapetraka ety ihany koa ny fitsidiana ny zaridaina andre matofoloha dia maimaimpoana rehefa miditra atao musée zany vao misy ny fatoavana vola eto dia manasa atsika gouvernement zay anao ny fanapahana ny ruban. Manasa atsika mpikambana gouvernement ny maso ivovahiny zany hiaraka anapaka ny ruban n'andre matofoloha. Mariako andre matofoloha fa ity trano ity dia tsy misy mitihana tamin'izany hoe ny varavarana ny varavarankely fa ireny tamin'ny androny daholo zany naverina namboarina naverina narafitra ny reny tsandrany hazo reny dia mbola reny efa hatramin'izay fa traitena zao satria mampisika misy momba sy ny endrika zao hitantsika hoe tena zao mihitsy ny ny tenitra ao anatiny izay hitanao dia soloa fa soloa mitovy zany aminay teo aloha na lesa fanatekana sy tratra teo aloha hitantsika ao anatiny koa fa rehefiantsika zao rehefa
sy ny kojakoja ampiasaina izay fananganana indray izay imandroso avokoa. Ya, anapaka an'ity ruban ity moa zany tsika dia ny fandriana petraka angambany dia hoe ny fametrahana an'izao sy ny fitokanana indray sy ny fametrahana an'izao musée zao dia amelona indray ny tantara ary apiroborobo sy apredare-da indrindra ny fitiavan-tanindrazana eo amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. no andraisana any pitsidika rehetra arehetra ny no ividianana ny tapakila fidirana ato zany ka rehefa avy mahazo an'izay tapakila zay zareo dia miditra ary amin'ny manaraka ny fizotan'ny fitsidiana ny ity trano zay lasa musée railay arvony ity zay dia mba miangavy antsika ndray tompazavady indrindra hiditra anaraka an'izay manaraka ny fitsidiana zay avy ato iverany ato azavady indrindra toko zany hoe eritreretsia hoe bie zany empelatanatsika iny mafahantsika makafiberana ato azavady tompoko dia miditra ato barabarana miditra ato ty barabarana zay ity moa zany ny salon raha mampafantaratsika azy amin'ny filazary fa efitrano fandraisam-bahiny any koa no avelazanazy ity hitantsika tao anaty vitrine ity avetrany ireo tenitra sy ireo lamba-barabarana zay tato ty toerana ity fa potika sotoka mihitsy fa rehefa tena jerena izy dia tena tsy nahita intsony zahay ny ministère kolotsaina hoe aiza hoe tanana ty zavatra ity dia miafarany dia tsy maintsy mitady zay mitovitovy aminy nanolona ny tenitra zay tato amin'ity trano ray manontolo ity ny momba ny soram-piainan'ny railay arvony no aseho atsika eto amin'ny vohity reto ny datina terrain ny tantara satria tsitatsiaky any lazana fa mazana rehefa makasary izy dia afotsany ao anatin'ny mitazona sabatra io tanany satria notapahana ny faharazan-tanany fanombony sy voanoradalana satria terana tamin'ny vitana ratso izy vitana mahery hoy mpanano dia tsy tezainy ray aman-dreniny izy fa natezaina avana ary dia zay koa natonga azy tena saina ty karokaroka rehefa avy eo ato kosa ny tantarana tanànamboditsiro ity ny alehiben'ny trano ny fotoana nanamboarana azy ny taona nafaty nampiamboho ny mpanjaka vavy rasoely zay taton'ity toerana ity any koa filazany nila sasany azy dia aseho atsika ato ny petiarana na ny razambeany sy ny momba ny tantarany zany rety anitazatsika eto kavireto ny zanany satria dia fanamariana araka ny voalaza ambeveny tao anatin'ny kabary famarina teo fa nanambady maromaro izy anisan'ny reny ny vadiny voalohany raliza niterahany efatra ary teo ihany keo rasoanalina niterahany enina amby folo zany hoe roapolo ny zanany ary miteraka tsy miteraka izy tamin'ireo mpanjaka vavy telo zay novadimy reo reto tazatsika reto zany zao ny zanany zay miisa enina amby folo tamin'ny rasoanalina ary ny zanany miisa efatra tamin'ny raliza anisan'izany moa zany mahafinaritra nay koa no mijery ato amin'ny rajoena zay zanany any keo teo amin'ny folo voninahitra tamin'izany fotoana izany satria misaina tamin'ny anarany voninahitra tamin'ny alalan'ny voninahitra ny aja sy ny toerana zay isika vazaha daholo any nanjaka amin'ny fotoanam-panjakana rehetrarehetra fotoanam-panjakana rehetra tamin'ny fotoana io zao tazatsika zao ny sary photo 10 andro mialohan'ny hafatesany tany Alger zao sary hitatsika izao teo amin'ny fafitopolo taonany teo eo no nodomandry railay arvony
ary efa tazantsika mifareraka dia reraka tokoa na izao tareny izao aza ny tena anisany nareraka satria hitanay ihany ny sary teo alohana amin'ny rananazy mbola azo any izy fa ilay zakany mihitsy ilay hoe nozanany frantsay isika tena tonga dia hita be faharerahany vatany sy ny sainy rehefa mizanaka izay isika. Mifarana eto ny fitsidiana andrevatoa filo, mifarana eto ny fitsidiana tokolasy tokovavy ajaina isany. Misaotra anareo, misaotra anareo tamin'izay fitsidiana izay ary mihitsy zay fa hitondra ny fianakaviana ny mivady aman-janaka ny ankohonana ny mpiara-mianatra ny mpiara-miasa aty amin'ity toerana ity ianareo amin'ny fotoana manaraka. Misokatra ho an'ny daholo be kosa indray ty toerana ity manomboka rampitso ary dia afaka mitondra fianakaviana ity avy hatrany isika. Misaotra tompoko.